Nous avons une entreprise à Colasia, un laboratoire national des travaux publics, et nous avons ici un prélèvement, nous avons un glissement de terrain. Ça nous dit que nous avons mandeli satsy mandeha ara mandely izy tonga dia tenenina daholo le olona rehetra roa tsy maintsy hiala amin'ny tranony fa tsy voakasika ty reto trano zao voakasika daholo reto no mbola tsy voakasika zany fa ny lalana kosa dia efa tsy afaka andehan'ny camion ntsony amintsika amin'ny teny zao ary ahina hoe io mbola miandry le étude vita zany fa ahina koa zany tsisy tomobile afaka mandeha ntsony aty dia isolé daholo zany reto trano reto zay ny tena maolana natonga an'le izy moa zany le lalan-drano tsisy tsony ary le construction maro be eto zany et ny heverinay moa taloha tsy nahazo autorisation le olona reo nanao construction fa jerevantsika ngamba le panneau ty misy arrêté municipal ara-dalàna tsy afaka amenatsiny zany le olona amin'le fanamboarany trano satria ny eritreretinay tamin'ny voalohany tsy nahazo autorisation nefa nahazo autorisation daholo fa ato amintsika zany amin'ny commune urbaine Antananarivo tokony misy olona manana compétence tsara manome autorisation de construction amin'le toerana tahaka reto satria lasa manome foana kanefa nefa tsy tokony hanaovana trano tsony zany reto toerana reto ary mila étude elaela vao manome le autorisation de construction satria raha vao nidinina taloha zany hoe ny rano dia mandeha eto dia fantatra zany fa tsy maintsy iotsaka reto tany reto zany afaka fotoana lavalava zany amintsika amin'ny teny zao zany le tunnel tsisy olana zay aloha averimberina matetika amingavanareo hoe tunnel tsisy olana mihitsy fa misy asa andeha amboarina amin'ny tunnel mba hisoroana amin'le fahasimban'le tunnel zany le drainage zay zany nandeha amboarina zareo dia le drainage zany amin'izay le lalan-drano asiana lalana spécial vaovao zany zay no atao amin'le tunnel fa le aty ambony aty no atahorana enjera ary amin'ny enjera dia tena manahirana be mihitsy satria tonga dia ambon'le tunnel tsika mizaotsika amin'ny teny zao reto zany enjera reto trano reto zay zany le olana dia mba hisoroana amin'ny tsy enjerana reto trano reto dia aka fepetritsika manomboka zao dia fepetra voalohany angatana amin'ny commune urbaine dia asorona reto trano reto dia reto poteau reto koa tsy maintsy miala satria enjera reo poteau reo dia ny asa andeha amboariny orinasa eo angalany reto hazo reto amin'izay tsy menjerany amin'ny tunnel ny hazo fa entina anjarantsika zany manala anazy dia entina ty daholo ny entana rehetra zay amintsika amin'ny teny zao aloha tanareo fa tia ny faritra ka tia ny faritra teneny zareo androany fa mbola mety provisoire io satria lanao mesure zareo dia mety mandehan'ny faritra io dia mety voakasika zany reo fa mbola tsy afaka mamaly satria isan'andro zany alainy foana hoe firy centimètre zany mandeha le tany ty isan'andro zany zareo ijereny commune urbaine ndray zany fa zay le manampy vonjomaiky fa raha za aloha tamin'iza be ny tanàna dia resany zareo dia afaka amena toerana kely zareo io na tsy olona maro mety trano telo io na efatra farafabetsaka amintsika amin'ny teny zao fa mety mbola hitomby io ny orana zao mbola hitohy ny orana mety hitohy ho avy dia manoloana an'izany dia tsika zany tsy afaka hiaina hoe nenjera reo trano reo dia vao baraka io tsika menakavy misy olona maty misy olona very fananana misy tomobile mety voakasika sanatria mivavany ambany tsy afaka hiaina an'izay tsika fa tonga dia maka fepetritsika zao dia zao dia isan-kerinandro zay anome ny zay ataontsika monsieur DG ny LNTP labo isan-kerinandro tsika tokony manome les situations am'le resaka glissement de terrain satria zany misy mesure alainy zareo expert reo am'le glissement de terrain tsika koa zany mila mahafantatra an'le izy koa dia amin'izay amenan'ny commune urbaine Antananarivo hoe évacuer bebe kokoa zany fa tsy reto ihany ny évacuer na fa